Dia faly manolotra ny arahaba atsika mianakavy manaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ny tenako. Ny resantsika anio zany dia lohahevitra iray izay manan-danja dia manan-danja tokoa zany eo amin'ny fiainanao raha ohatra ka misy ny tanjona zany izay tianao tratrarina eo amin'ny fiainana. Kanefa no ny antony maro samihafa zany dia tsy tanteraka io tanjona io. Inona moa io karazan-javatra iray io dia ny tahotra zany. Ka io zany no resantsika anio. Ny tahotra zany dia trangan-javatra iray izay tena manan-danja dia manan-danja tokoa zany eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny tsy fahombiazana zany ao anatin'ny fiarahamonina anankiray. Inona sina daholo ireo karazana tahotra mety misy zany izay manakatsakana zany ianao tsy ho tonga amin'ny tanjona izay tianao tratrarina zany amin'ny fiainana. Voalohany indrindra moa zany dia ny tahotry ny ataontsika hoe voatosom-bolo-tanana. Eo ihany koa ny tahotra ny tsy fahombiazana. Eo ihany koa ny tahotra ny tsikera na ny kritika zany. Eo ihany koa ny tahotra ny tsy ho tian'olona raha ohatra manao zavatra ohatr'izao dia angamba mety angarigarika anahy daholo ny olona, mety angamba mety tsy fampiresaka amiko intsony ny olona raha ohatra ka manao zavatra ohatran'izao. Eo ihany koa zany ny tahotra ny mason'ny olona, eo ihany koa ny tahotra ny fahombiazana, eo ihany koa ny tahotra ny aretina, ny tahotra ny manao fadisoana na fahotana zany eo amin'ny fiarahamonina, dia eo ihany koa ny tahotra ny anakarena. Ireo karazana tahotra rehetra reo zany dia matetika zany mahatonga ny olona anankiray zany tsy hahatratra ny tanjona izay tiany ho tratrarina zany eo amin'ny fiainany zany. Ka aleony mijanona ao anatin'ny ataontsika ka hoe fiarovan-tena zany mahery vaika mba tsy ho voany tsia na ho voany ry zany amin'ny izay zavatra rehetra izay atao. Dia aleo ihany angamba zany mipiropirina eto amin'ny ajorojoro-trano eto fa sao dia voahilika. Inona zany no mety ho voka-dratsin'io tahotra io zany amin'ny resaka fampandrosoana ny tenanao, fampandrosoana amin'ny ankapobeny mihitsy zany. Ny tahotra ny ataontsika hoe voatosom-bolo-tanana zany dia mahatonga ny olona anankiray zany tsy afaka zany tena hoe anatanteraka ny zavatra nofinofisiny, tsy afaka tena anatanteraka ny projet izay ataony zany. Satria raha ohatra zao manao fikasana ohatran'izao dia inona no mety ho valin'izay zavatra rehetra zay. Raha ohatra zao ka hoe mikasa hanao zavatra anankiray, ohatra hoe andeha hanao hanangana société anankiray, ohatra tranombarotra anankiray, dia mety hampanakarena io, mety hampiavaka amin'ny olona rehetra. Dia amin'izay fotoana zay ngamba ny namako mety tsy namanamiko intsony, satria mety amin'ny fotoana io mety hialina ny namako, mety hitsikera izy, mety andeha anadiady hoe inona no zavatra nataoko mety nahatongavako tamin'io zavatra io ka aleo ihany ajanona fa
sao dia manahirana amin'ny fiarahamonina. Ny tahotra koa zany dia mahatonga anao zany tsy maintsy andeha akatahaka ny fombafomban-drakoto, ny fombafomban-drabe zany ao an-tanàna, ny fombafomban'ny olona rehetra, fa tsy afaka zany ianao hoe tena anana ny atao hoe personnalité-nao manokana zany. Kanefa ny olombelona rehetra dia tsy misy olona copie conforme zany, fa samy manana ny toetrany, na toetra ara-boajanahary io zany na toetra hoe avy amin'ny fiarahamonina. Samy manana ny maha izy azy daholo ny olombelona rehetra, saingy ny fahasahiana no mahatonga ny olona iray afaka mametraka tsara mihitsy zany ny personnalité-ny ao anatin'ny fiarahamonina, ary tsy matahotra ny voatsikera, tsy matahotra masomena, fa mijoro amin'ny maha izy azy. Ka ny olona ohatran'izay no afaka hiroso bebe kokoa zany amin'ny zay zavatra tanjona tiany kendrena zany amin'ny fiainana. Ny tahotra koa zany dia mety mahatonga zany ny ataontsika hoe raha ohatra ianao zany matahotra foana ny hoe ahoana ny fomba fijerin-drasoa, ahoana ny fomba fijerin-drabozy raha ohatra ka manao zavatra ohatran'izao. Mety tsy ho tiantsony zao raha ohatra ka manova ohatra ny fomba fanaovako ny voliko ohatra, novako, ny fomba fiainiko, ny fomba fitafiko, mety tsy fampiteny intsony amiko tsony ireo namako. Ka izay zavatra zay zany dia mahatonga anao zany hoe hitady foana zany ny fankatoavan'ny olona hafa, hitady foana zany ny fitiavan'ny olona hafa anao zany amin'ny fiarahamonina. Zany hoe anao zany tsy afaka hiroso amin'izay zavatra fantatrao fa mety mampetipety anao kokoa zany, fa tsy maintsy ny fomba fijerin'ny olona foana zany no andeha hiainanao. Vokatr'izay zavatra zay dia tsy afaka mihitsy ianao zany andray ny ataontsika hoe andraikitra na ny inisiativa zany hanana izay zavatra tsaratsara kokoa zany eritreretinao ho an'ny tenanao, fa tsy maintsy miakina amin'ny fijerin'ny manodidina anao zany ny zavatra rehetra zay ataonao ka mazava ho azy, fa tsy ho tonga amin'ny tanjona izay tena kendrenao ianao raha ohatra ka miakina foana zany amin'ny masony tsirairay. Ka tsara fantatritsika fa misy foana ny ataontsika hoe tsikera amin'ny fiainana zany, na inona zavatra ataonao, na mety na tsy mety ny zavatra ataonao dia tadidio fa misy foana ny atao hoe tsikera. Ka izay no maha olombelona ny olombelona. Ka raha ohatra ianao ka hiakina amin'izay hoe teo tiavina zay foana zany ny hitondranao ny fiainanao, dia mazava ho azy fa dia ho sahirana eo ianao, satria tsy maintsy misy foana ny olona izay tsy tianao. Na andeha aty avaratra ianao, na andeha aty atsimo ianao, tsy maintsy misy foana ny olona makahala an'izay fanapahan-kevitra niraisinao, tsy maintsy misy ny olona makahala anao. Saingy tsy tokony zany hoe any amin'ilay olona makahala no tokony ho asianao ny masonao, fa tokony amin'ny olona izay manohana ny zavatra ataonao. Eo ihany koa zany ny tahotra koa zany ny amin'ny hoe raha ohatra zao mandray an'ity fanapahan-kevitra ity dia inona zao no tenenin'ny dadato, inona no teneniny nenito amin'ity zavatra ity. Zany hoe ianao zany tsy manana intsony zany ny ataontsika hoe fanapahan-kevitra ho anao manokana, fa tsy maintsy zany andeha hiakina amin'izay fitiavan'ny dadato sy nenito na ny fijerin'ny rakoto sy rabe zany ny fiainanao. Inona zany no atao mba
andresena anio ataontsika hoe tahotra io zany izay maro dia maro tokoa zany ny olona izay miaina ao anatin'io tahotra io zany ka tsara ho marihana aloha fa ny tahotra dia zavatra voajanahary amin'ny olombelona rehetrarehetra misy amintsika isan'andro ny atao hoe tahotra saingy ny hoe ahoana ny fomba zany iainanao miaraka amin'io ahoana ny fomba hitaizanao ny tenanao zany miaraka amin'ny tahotra ahoana ny fomba amolanao azy zany mba tsy andresenao izy ary ahoana koa zany ny fomba ahafahanao miara-miaina aminy zany isan'andro zany hoe indraindray ny tahotra koa ilaina indraindray satria iny no hahafahanao koa miroso bebe kokoa amin'ny fiezahana amin'ny zavatra zay ataonao satria raha tsy misy tahotra ianao dia dikan'izay dia miainaina fotsiny amin'izao zany ianao fa tsy misy tanjona ka ny hoe ohatra hoe ny ilana ny tahotra zao ohatra amin'ny lafiny anankiray ohatra dia ny hoe raha ohatra ianao zao mianatra dia mazava ho azy fa tsy maintsy eo ny tahotra ny hoe sao dia tsy afaka ny fanadinana dia amin'izay fotoana zay ianao dia tsy maintsy mandeha mianatra ka amin'izay fotoana zay zany ny ilana ny atao hoe tahotra zany kanefa kosa ny tahotra zany tsy tokony zany hoe andeha andresy anao zany amin'ny fanadinana zay ataonao zany hoe indraindray ianao na dia mahay ny zavatra tokony atao eo zany mianatra tsara fa rehefa nandresy anao zany ny tahotra dia mandresy anao izy zany amin'ny fanadinana izay ataonao ka ny fomba zany ataontsika hoe famolana zany an'izay tahotra zay hoe ianao zany ny tokony hitondra ny tahotra fa tsy ny tahotra zany no hitondranao inona sina zany ny zavatra atao voalohany indrindra zany dia tokony ho fantatrao mazava tsara zany hoe inona zany no antony mampatahotra anao eo zany aloha dia efa manomboka miakatra ny tanatohatra ianao zany ny te alala marina zany hoe inona te hiatrika zany hoe inona ny mahatonga anao matahotra eo ihany koa zany ny ataontsika hoe anga ny famerenana kely zany ny ataontsika hoe ny ainanao tamin'ny mbola kely zany satria matetika koa zany ilay fomba fiainana tamin'ny mbola kely no mahatonga ny olona na dia efa olo-dehibe izy dia mbola mipetraka ao anatin'ny ataontsika hoe subconscience ao zany ny atao hoe tahotra satria ilay zavatra niseho tamin'ny mbola kely zany no mbola tahiriziny foana zany ao anatin'ny atidohany zany ka misy fotoana zany mipoitra foana zany io zavatra io raha ohatra ianao zany tamin'ny mbola kely ohatra napatahorina ny atao hoe angatra napatahorina ny atao hoe zavatra mampatahotra ohatr'izay mpamono olona dia mijanona zany ao anatin'ny ataontsika hoe subconscience izay zavatra zay ny subconscience zany dia karazana ohatrany hoe zavatra voatahiry ao anatin'ny atido zany kanefa ohatrany hoe tsy lay olona zany tsy mahatsapa hoe izy mitahiry an'io zavatra io ao anatin'ny atidoany ao ka io zany matetika no mitondra blocage ho an'ny olona izay amin'izay zavatra ataony zany eo ihany koa zany ny tsy fahatokisantena matetika koa zany tsy fahatokisantena dia mahatonga koa ny tahotra zany amin'ny olombelona eo ihany koa zany ny ataontsika zany hoe ny fahaizana zany ny mikolo an'io ataontsika hoe fahatokisantena io zany ao amin'ny olona anankiray io zany no fanalahidiny ataontsika hoe tahotra koa zany eo ihany koa ny fahaizana ny atao hoe serasera ny communication zany satria eo ihany koa
tandremana tsara koa ny teny zay avoaka satria manandanja ny teny ary mety manapoizina ny teny mety koa mitondra vokatsoa koa ny teny ka arakaraky ny fahaizanao koa zany mandanjalanja ny zavatra rehetra avoaka ny vavanao mba tsy hiverina any aminao zany ny teny izay ataonao. Eo ihany koa ny fahaizana mandanjalanja ny atao hoe fialonana zany rehetrarehetra zany dia miteraka ny ataontsika fisavotana ao anatin'ny saitsika olombelona zany ny fialonana ka mety miteraka tahotra ho anao raha ohatra ka be fialonana be loatra ianao dia hatahotra ny olona rehetra zay manodidina anao raha ohatra ka mba misy zavatsara zany any aminy misy zavatra mahasoa mandroso ny fiainan'ny olona anankiray zany dia no izay fialonanao aminao zay dia atahoranao zany ny olona iny ka eo zany mety koa zany hiteraka zavadoza ny tahotra avy amin'ny fialonana. Eo ihany koa zany ny fahaizana mamaha ny olana izay misy zany amin'ny mpiaramonina koa zany mba hiteraka fitonian-tsaina ho anao zany satria ny fikorontanan-tsaina koa dia miteraka ihany koa ny atao hoe tahotra. Eo ihany koa ny fahaizana miaino ny tenanao, ny fahaizana miaino ny ataontsika nga hoe karazana fomba fijery ambonimbony kokoa zany ny tontolo iainana sy ny tenanao satria tokony ho fantatrao tsara ihany koa ny tenanao zany manoloana ny karazana olana zay mipetraka amin'ny manodidina satria raha tsy voavahanao ny olana ao amin'ny tenanao amin'ny fomba hoana no amahanao ny olana amin'ny olona manodidina anao. Eo ihany koa zany ny fahaizana mamolaka koa zany ny atao fanambony tena be loatra dia raha manambony tena be loatra ianao dia mety miteraka tahotra ho anao koa zay zavatra zay satria zay olona rehetrarehetra zany everinao fa hoe ambaninao dia eritreretinao zany fa tsy misy olona tokony hidepasy anao mihitsy zany na hisongonanao amin'ny fiainana ka dia iny tahotra iny koa zany dia mety mandrava zavatra be dia be ka ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay koa ao ihany koa zany ny fakana ny hery izay hery ataontsika nga hoe matanjaka amin'ny fiainatsika zany dia ny hery tsy hita-maso ny herin'Andriamanitra ny fivavahana. Eo ihany koa zany afaka manampy anao amin'ny tahotra zany. Misy ihany koa zany ny hoe fahaizana ny fahaizana tsara zany famehaizana tsara zany ny zavatra izay ataonao zany kirakirainao amin'ny fiainana mba tsy hapisy zany ny tahotra ao aminao. Fa ohatra hoe ny fahaizanao ny asanao araky ny tokony ho izy mba hanala an'izay tahotra zay mba hanananao fitokisantena ambonimbony kokoa zany rehefa manao an'ilay asanao mba hapisy zany ny fitonian-tsaina zany. Ka misy ihany koa zany ny karazana tahotra izay ataontsika hoe afenina ao anatin'ny ataontsika hoe fifohana sigara, afenina ao anatin'ny fisotroana toaka, ao anatin'ny fifohana zava-mahadomelina izay tena mamoa fady tokoa satria ianao zany tsy miatrika an'ilay hoe inona marina ny zavatra mampatahotra anao fa afeninao zany ao anatin'ny fandraisana an'ireo zava-mahadomelina ireo zany ny tahotra. Zany hoe ianao zany tsy mijery marina hoe inona ny zavatra mampatahotra anao fa rehefa mandray an'ireo ianao dia lasa sahisahy dia ohatrany hoe voavaha ny olana amin'iny fotoana andraisanao an'iny zavatra iny
rehefa lanindray ny heriny iny zany a dia miverina matahotra indray ianao satria ianao tsy afaka niatrika hoe inona marina ilay zavatra mampatahotra ka amin'izay fotoana zay a dia mety miteraka zavatra hafa indray zany a ny zavatra teraka ireo a zava-mahadomelona izay a noraisinao a mba hanafenana ny tahotra reo satria ireo zavatra reo a dia mazava ho azy fa andeha amotika ny tenanao, amotika ny fahasalamanao kanefa tsy hitanao marina hoe aiza ny tena olana ao aminao zany, tsy nandray an'ilay vahaolana tena izy ianao zany fa vahaolana entina anarotsaromana fotsiny zany. Eo ihany koa zany a ny ataontsika koa nga hoe fomba fiadivana amin'ny tahotra zay tsy dia mahomby loatra dia ny hoe filazana zaranga tsy matahotra zany a, zay fotsiny zany a tonga de hoe za tsy matahotra ninninina. Tsy mariny zany, ny olombelona rehetrarehetra dia matahotra daholo fa ny hoe ahoana ny fomba zany a iarahan'ny miaina zany a amin'ny tahotra io a ary ahoana zany a ny fomba ataontsika hoe fahaizany mifehy an'io tahotra io, zay no zava-dehibe fa ny hoe zaranga tsy matahotra ninninina. Misy zavatra ambadika izay zavatra zay zany hoe lasa ianao zany a de sekoseko amin'ny olona rehetrarehetra satria hoe tsy matahotra ninninina. Tadidio fa misy ny fitenenan'ny razantsika hoe mahery tsy mao tsy ela velona ka tsy maintsy foana ianao a mailo a manana ny atao hoe fahamailona amin'ny fiainana zany a ary ny fahaizanao a miaraka amin'io tahotra io a ary ny fahaizanao a mampiasa azy araky ny zay mety ahatsara azy a sy ny fahaizanao a mamolaka azy a mba tsy handresy anao a. Zay no zava-dehibe zany a amin'ny fitondrana ny tahotra zany fa satria ny tahotra dia voajanahary a amin'ny olombelona ary tsy azo atao koa ny mizaozao manao tsinotsinona ny olona rehetra manodidina anao a satria hoe izao dia toy izao sy toy izao, izao dia manam-pahaizana, izao dia tsara tarehy, tsara bika ka dia ariam-paladiako daholo ny olombelona rehetrarehetra tandremo fa eo no matetika maharendrika ny akabeazan'ny olona izay a tsy mahay mandanjalanja ny fietsika izay atao fa fataro fa ny 20 isan-jaton'ny ataontsika nga hoe karazana fomba fisainana zany ao anatin'io atidoha io, ny 20 isan-jato ny lasa lavitra olona anankiray araky ny fikaroana izay natao dia ny fahaizany miaina ary 20 isan-jato fotsiny ny ataontsika hoe fahaizana mampahalalana. Zay tsy midika hoe aza mianatra, zay tsy midika hoe aza maka diplôma ambony fa ny tiako lazaina de hoe tsy ampy raha ny hoe fahaizana mampahalalana fotsiny zany a no mitondra ny olombelona anankiray a fa tsy maintsy miaraka amin'ny atao hoe fahaiza miaina. Ka zay zavatra zay zany a no mbola hitako zany a amintsika malagasy mbola tsy ampy betsaka zany a ny amin'io fandanjalanjana ny atao hoe fahaizana mampahalalana sy ny atao hoe fahaizana amampahendrena sy ny fahaiza miaina satria rehefa natao ny fikaroana ireny olona goavana be eran'izao tontolo zao na ny milliardaire na ireny olona manampahaizana be na metraka tantara eran'izao tontolo zao ireny a dia rehefa natao ny fandiniana dia olona
mahay mampiasa ny fahaizany miaina zany a ny akabeazan'ireo olona reo fa tsy resaka hoe fahaizana zato isan-jato zany a no nampisongadina azy a tamin'ny fiainany a navitany tantara mahagaga eran'izao tontolo zao ka zany zavatra rehetrarehetra zany a dia entiko fotsiny zany a ny amperitreritra atsika rehetra amperitreritra atsika mianakavy ny amin'ny hoe aiza ho aiza izany a ianao a amin'izay atao hoe fafehezana ny atao hoe tahotra zay satria maro dia maro ny miafinafina ao anatin'ny ataontsika zany hoe fiarahamonina dia tsy maintsy manao izay ataony rehetrarehetra tsy maintsy manao ny famindradrakoto ny famindradrabe fa tsy mahasaky tena hoe misongadina tsy mahasaky mampiseho a ny hoe inona ny zavatra tena mahizy azy ianao a ary andeha amin'iny lalan'iny a tsy matahotra ny izaniza tsy matahotra ny kritika tsy matahotra ny fanampepona tsy matahotra ny chantage ny olona ohatran'izay a no afaka ampandroso ny firenena ary efa averimberiko foana zany a eto amin'ny fandaharana zany forêt santé fa miainga amin'ny tsirairay ny fampandrosona rehefa mandroso ny tenany tsirairay a dia ireo olona tsirairay efa tonga saina ampandroso ny tenan'ireo a ireo no mivondrona dia afaka ampandroso firenena ka eritrereto tsara adiadio a ny zavatra rehetra izay lazaiko eto fa aza raisina mata fifampizarana ny atsika ka dia toy izay zany a ny azona tolotra anareo androany a tompoky lahy sy tompoky vavy tsidio matetika ny fandaharana zany forêt santé aty Canada fa anatsara ny fiainanao ary manaova abonnement. Bye bye.